Nitobikeny amin'ny fonjany Tsiafa ilay tovolahy 13 taona navita nanindronantsy sy namonina faty ny iray kely tetsy be Tsiambomanga kely ny 3 May lasa teo. Taorian'ny fanatanterahany zandara avy ao amin'ny brigadina Ambomanga kely ny fandedidina sy ny famotorana ilaina vandoza dia natolotra ny fampanaovana ny alatsinainy lasa teo ny raharaha. Vokany ary dia nahiditra ponjavonjo maika ity tovolahy 13 taona ity. No tanany eny amin'ny fonjany Tsiafa araka izany ity zanabatona vandoza ity miandry ny fotoana hitsarana azy. Raha tsy ivona dia notsindron'ny antsy ilay iray kely ny taorian'ny fifamaliana sy ny tsy fifankazahoana teo amin'izy mianaka. Matetika izy mianaka ireto no mifamaly raha ny fampitambo avao izay voaray ka tamin'itindray mitoraka ity dia tsy zakan'ity tovolahy ity intsony izany ka nandraisan'ny antsy sy nandrinany izany an'ity iray keliny. Rehefa nataon'ny zandary ny fizahana ny razana dia hita tamin'izany fa dia anantsy 3 no nahafaty azy. Tsy mateo eo akory ity iray mpianakaviana ity fa mbola ny alan'ny fianakaviana ny enina teny amin'ny toeram-pitsaboana saingy minitra vitsy na tongavany teny toerana dia tsy tana intsony ny ainy. Tandrifin'ny fondra teo eo dia anantsy izay isan'ny tarikany fahafatesany. Itsoka ihany koa ilay navandoza rehefa hita ny fahavoazan'ilay iray mpianakaviana ka andro vitsy monja dia voasambotra ny zandary ny tenany ka teny be intsy ihany no nisamborana azy. Miororo tanteraka amin'izao fotoana izao ireo fiangonana eto Andrenivohitra manoloana ny alatra lakolosy. Alatra izay efa tafakatra eto Antananarivo tokoa raha toa ka tany amin'ny faritra no nandrenesana izany teo aloha teo. Raha ny fanazavana azy voaray mantsy dia voaroba ny talatalina lasa teo ny lakolosy tao amin'ny ekara Saint-Etienne Ambohimanambola. Tsy nisy natsikatra ny zavaniseho fa ny maraina vao hita fa nanjavona ny lakolosy tao amin'ity fiangonana katolika ity. Amin'izao fotoana izao dia malaza ny bizina fonty ary ireo lakolosy mpiangonana dia saika vita amin'izany avokoa. Izany raha ny fantatra no mampahazovahana ny alatra lakolosy mpiangonana eto Madagasikara. Tany amin'ny faritra Menabe iny teo aloha no tena nahitana ity alatra lakolosy mpiangonana ity ka fiangonana maro no efa lasibatra. Ankoatra ny tany amin'ity faritra ity anefa dia efa niaran'ity alatra ity ihany koa ny fiangonana tany amin'ny distrikany Bekily. Saika ireo fiangonana ny orina efa ela izay misy ireo lakolosy goavana no sady mafisa-danja hatrany no angalarin'ireo mpanao ratsy. Ho an'ny eto Andrenivohitra manokana dia efa nisy ny trangana izany ka efa nisy ehon'izany teny amin'ny distrikany Avaratrano. Voatsy ela ihany koa izay dia very ny bolambolam-by tao anatin'ny lakolosy mpiangonana iray tetsy Votovorona. Amin'izao fotoana izao dia maro ireo fiangonana no mandray fepetra ka manala ireo vatan-dakolosy lehibe ary manolo izany ho lakolosy elektrônika. Ramatoabe 7 taona no maty Tsidradrano voaka-pafamaky teo amin'ny lohany tany amina tanàna iray tany amin'ny distrikany Belle-sur-Tsirbina iny ny aliny 4 May lasa teo nandidina tamin'ny 1 ora. Notafiana ny Jolay ity ramatoabe ity ka avy hatrany dia nokapain'ireto olon-dratsy ny famaky ny lohany raha vao tafiditra tao an-trano izy ireo. Rehefa izany dia norobain'izy ireo ny vola tao an-trano izay nitentina hatrany amin'ny 7 hetsy sy 2 tapitrisa ariary. Tsy nionona tamin'ny famonoanan'ity ramatoabe ity sy ny fandrobana ireto Jolay raha ny fantatra fa nodoran'izy ireo ihany koa ny trano. Raha ny vaovao voaray dia 3 lahy ireto Jolay no nanao ity fanafiana sy famonoan'olona ary fandorana trano ity izay nitondra pasim-borona 2 sy famaky. Nidina tena toerana ny zandary ary efa nanao ny fizahana ifotony. Ny trano nodoran'ireo olon-dratsy ihany koa dia nifandrombonan'ny tao an-tanàna namono ny afo. Nisy ny fanarandia nataon'ireo zandary saingy tsy mbola nisy tratra ireo Jolay na ihany koa misy olona aiahina. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ao Tapatapany Antsiranana amin'izao fotoana izao amin'ny afitsika ireo andian-jatovo mpanakorotana sy mpandroba na ny forosy izany. Ny aliny alarobia lasa teo ary dia tovolahy 20 taona no maty novonoan'ny andian-jatovo ireto tao Tapatanana. Notsindroma antsy ny fony ary nentina aingana teny amin'ny hopitaly saingy ny afara tamin'ny fahafatesany. Araka ny fampitambo avao izay voaray dia tratraliny ity tovolahy itony ny fanetra tamin'ireo forosy ka tsy voafatra mazava na fandrombana sy fanendana no antony famonoana na ihany koa resaka valifaty sy etraketraka. Miororo tanteraka amin'izao fotoana izao ny mponina any Antsiranana amin'ny afitsika ireto andian-jatovo ireto. Saika isan'andro dia misy hatrany ireo olona no lasibatra ka sady maratra ny vony sy ny daroka no voaroba. Raha ny fampitambo avao izay voaray hatrany dia tsy vitan'ny manendaka sy mandroba fotsiny izy ireo fa mirongo zava-maranitra ihany koa. Matetika dia antsy lavalela, vy maranitra ary kobay no entin'izy ireo.
tsy atoandro tsy alina raha ny fantatra no anaovan'ireo forosy ny asa ratsiny. Etsy an-daniny dia misy fotoana ihany koa izy ireo ny fanafiky satria dia samy manana ny tanànany sy ny faritra fanaovan'ny asa ratsiny. Tsy misalasala mifanindronantsy sy mifamony mihitsy araka izany raha tonga izay fotoana izay raha ny fantatra. Manaitra ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny rehetra manoloana ity zava-miseho ity ny any Antsiranana mba hijery akaiky izany.